tokony iverina antsony ny lesoka tamin'ny fifidianana teo aloha hoy Andriamatoa Marc Ravalomanana. Candidat Rina Randriamasinoro akaiky ny fon'ny vahoaka. Fitsinjaram-pahefana tena izy mbola tsy misy hoy Manoro Régis. Anantitra ny araba mba ampirarintso anareo topokilasy topovavy ary manasa ihany koa anaraka ny vaovaon'ny fahitalavitra MPS tonga nanoditra tamin'ny fomba ofisialy anireo candidat ben'ny tanàna misa 12 amin'ireo commune ao anatin'ny distriktan'ny Avaradrano ny filoha national ny antoko tiako Madagasikara Andriamatoa Marc Ravalomanana androany candidat ben'ny tanàna izay atolotry ny tiako Madagasikara mazava loatra. Teny mikanja ny fifankatiavana akatikely no nisiny izany lanonana miavaka izany ary tamin'izany no nanararota ny filoha national ny antoko tiako Madagasikara Andriamatoa Marc Ravalomanana nitondrana afatra ho an'ny vahoaka ny Avaradrano. Zava-dehibe ho an'ny mponina ao amin'ny distriktan'ny Avaradrano ny fahatongavan'ny filoha nasionaly ny antoko tiako Madagasikara tamin'ny fanolorana ampahabemaso ireo candidat ho ben'ny tanàna sy ny candidat ho mpanolotsain'ny tanàna izay natolotry ny antoko tia mahofidiana ao amin'ny commune 12 ao Avaradrano. Ilaina ny firaisankina sy ny fifandeferana mba hitsinjovana ny tombontsoan'ny vahoaka sy ny firenena fa tsy ny an'ny tena manokana. Izay no afatra avy amin'ny filoha mpanorona ny team. Aoka reza tena tombontsoa amin'ny vahoaka sy ireo amin'ny commune na ny fokotany no jerevantsika fa tsy ny tombontsoanao manokana. Raha nisy tsy retina atao teo aloha ny olona tena mahay indrindra dia mahay manitsy ny tenany dia milaza fotra zao dia mba manitsy. Ka raha misy aminareo reto tena misy tsy nety misy manafitoana sasany dia manaovana rao ezaka be mihitsy ampisehovy izay maha-olombelona ny olombelona. Na inona ho tenentsika raha tsy ireo koa atao manana maizy azy sarotra be mihitsy nitondrana ny asan'ny commune zany. Arina ny antony ilana ny ben'ny tanàna dia zao miezaka izay anatsarana ny fari-piainan'ireo olona dia ao anatin'ny fahasahiranana ary miezaka manao izay apety ny fiainan'ny olona ao anatin'izany fahasahiranana zany. Tena sahirana izy tsy maintsy ampaherezina ny vahoaka ary tsy maintsy miara-miasa amin'ny fokotany ianareo dia ianareo conseiller zany tena manana ny andraikitra lehibe miara-miasa. Ny antony nge hijorontsika ato amin'tika Madagasikara dia ilaza ny marina ary hijoro amin'ny marina ary ianao izay ampandrosoana ny firenena. Raha misy mieritreritra koatran'izay diso zany no miteny fa tsy lafa diso zany. Mieritreritra inona nasavona an'ity firenena malalantsika ity, inona navotany vahoaka malagasy amin'izao fahoriana mahazo azy zao. Misy milaza hoe tsy marina zany anazy ny azy fa ny antsika izay ihany. Ananan'ny team candidat ho mpanolotsaina sy ho ben'ny tanàna avokoa ny commune jiaby mandrafitra ny Avaradrano. Manapirofo izany fa laharam-pahamehana ho an'ity antoko matanjaka indrindra eto Madagasikara ity ny fandraisana anjara amin'ny fampandrosoana ifotony ny firenena. Manoloana kosa ny fiainam-pirenena amin'izao fotoana izao sy ny fiatrehana ny fifidianana kominaly dia nitondra ny fanehoan-keviny ny filoha nasionaly ny antoko tiako Madagasikara sady filohan'ny mpanohitra ihany koa Andriamatoa Marc Ravalomanana no amafisiny tamin'izany fa tsy tokony hiverina intsony ny lesoka izay efa nisy tamin'ny fifidianana teo aloha. Dia hoarantsika ny momba an'izay. Io sy niavina foana le charte de bonne conduite fa ao tsisy manaraka tsy manaja zany. Zany anontanianareo aloha alao andeha arak'izay heveriny samy mamety azy reo fa ilaina dilaina tena ilaina dilaina amin'izao fotoana izao le hoe mandeha amin'ny fahamarinana sy tena mba fifidianana madiso mangarara izy. Ka zany nge hevitra zany azo tanterahana izay antanteraka azy fa misy koa nefa tsy hitanao tsy azo terena izy. Tokony tsy ho tenenina ny olona nao izy fa ny candidat samy candidat mifanaraka satria charte ao andrareo izy fifanekena amin'izareo samy zareo. Iombana amin'ny fampelezan-kevitra daholo zany zao ny ireo le candidat rehetra dia samy mihevitra azy ho lany daholo fa anjarany amin'izareo amin'ny CENI sy anjaran'ny tompony andraikitra rehetra eo amin'ny district sy ireo le an'ireo mba tena fifidianana marina nandeha fa tsy fifidianana amin'izay zavatra niseho teo aloha. Tena tokony ho lesona lehibe ho an'ny malagasy fa raha ohatra n'ireny teo aloha ireny mandeha dia tsy fifidianana fa dia tena hafa mihitsy ny hitonandrareo azy. Angy ataon'ny olona fiteny le hoe tombona fa tsy azo raisina.
Ny teny amin'ny boriboritany voalohany no nanoizana ny fitsidihana nataon'ny kandida be ny tanàna atotry ny tiako Madagasikara eto Antananarivo renivohitra Rina Randriamasinoro. Nandritra ny fionany tamin'ny vahoaka ny boriboritany voalohany dia tsapa fa tena velim-panantenana tokoa ireto vahoakan'ny boriboritany voalohany ireto. Dia rahantsika ny momba an'izay fanadiadiny Germain no menjanahary sary ny Mano Randriamalala. Matoika marivo antananay iva antananay manu andai anti anduan me tanora de mangeta ete misy tanora manala misy namna kitena Antananarivo manala misy tena manawana tu salam Ny ponina teny andotam-penaka voalohany sy andotam-penaka faharoa ary andotam-penaka fahatelo no nandray ny kandida Rina Randriamasinoro. Niaraka taminy nandritra ny fotoana ny solombavambahoaka izay lany tamin'ny anarany Antoko Madagasikara tao amin'ny boriboritany voalohany ny metra Antra Razafimanantsoa. Misokatra amin'ny rehetra ny kandida Rina Randriamasinoro amin'ny fampiresahana. Lina aloha ny olona hoe misy kandida vao tanora afaka hiasa afaka ifampiresahana ho satria za olona teo amin'ny vahoaka olona mitovy aminareo foana ihany fa tsy hoe olona nilatsaka vaizaka dia teneniko amin'ny olona foana hoe aza manaiky fitahana hoe ao anatin'ny propagande no anaovana an'izao asa rehetrarehetra izao fa zay tena travaux d'urgence tsy maintsy atao aloha ny fitainay satria ny orana ho avy fa tanana ny olona atsapa tena mihitsy hoe fomba fotoana iasana dia ao anatin'ny tao-piasana no anaovana ny asa rehetra. Tsy nisalasala ireo ponina tamin'ireo fokontany sy ny sekotera izay nandalovan'ny kandida nizara ny manahirana azy ireo. Voaporofo tanteraka nandritra ny fotoana fa kandida akaiky ny vahoaka Rina Randriamasinoro. Mandeha tsena. Yo. Tuna taratasy fakafatara amin'izay. Manantsika. Manana. Ala tena fanohanana. Tsika fanohana foana. Sotra betsaka. Eso le asa tena bagasa nefa tsy petrapetrahana intsony. Menakila sana kosa fa tsy lalo le fesana ohatra tsy misy. Sarinay fa manana toerana ty dia mba azahoana tanora bibibe anatenanareo zany zay andamosinareo zay. Kandida avy amin'ny vahoaka ary asa ho an'ny vahoaka Rina Randriamasinoro tsy ny tanora ihany no nandray am-pifaliana ny kandida nandritra ity fotoana ity fa hatramin'ireo zokiolona izay nanome tsodrano azy. Zay? Zay tsodrano zava-mahery manatenanao sotra nena sotra indrindra sotra betsaka sotra dada varsoe salama dada Mitovy sa tsy mitovy? Sady gogosy mipety tata. Wala tena fanoana. Salama zandra. Wala tena fanoana ni. Yengane. Paterak zandra mana. Takana mahito na no tina mahito tayo sa restaurant.
fa efa miresaka Antananarivo renivohitra ihany isika ny lazandroany ny mpivarotra madinika eto amin'ity Antananarivo ity fa mahatsapy izy ireo fa maro dia maro ny zava-bita izay nataon'ny commune Antananarivo renivohitra entina mpandrosoana an'izany renivohitra Madagasikara izany. Zava-bita moa izay ny ben'ny tanàna n'Antananarivo Ramatoa Lalora Valomanana no mitarika ny asa sy ny fampandrosoana. Noro fitiavana no tondra ny vaovao amintsika. Sarny Mathieu Princy. Nanamafy ny solitenan'ny mpivarotra madinika eto an-drenivohitra androany fa manaiky hatrany ny fandaminana rehetra misy eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra tarindra matoa ben'ny tanàna Lalora Valomanana izy ireo. Misy hatrany fifampiresahana eo amin'ny andaniny sy ny ankilany manoloana ny fandaminana izay ampiarina. Amin'ny ankapobeny dia mahafinaritra ny fitantanan'ny commune Antananarivo renivohitra. Tao anatin'izay tantanan'ny commune izay aloha nisy fivarana ihany, tena nisy fivarana moa zany fa tsy nisy fivarana ihany satria anisan'ny mitady foana zany izy hatram'izay hoe mitady namorona tsena ho an'ny mpivarotra dia efa nisy ny sasany efa tafiditra fa maro koa nefa mbola tsy tafiditra zany dia mino izay fa mety mbola ho tafiditra anaty tsena daholo zany rehetrarehetra amoron-dalana rehetrarehetra. Hatreto aloha izay tena maniry tsara ny fiaraha-miasan'ny commune ny mpivarotra amoron-dalana satria manaiky izy ny fampiresahana dia enganena mba hitohy ny fiaraha-miasa. Tao anatin'ny taonany fandimby izay ny tantanandramatoa ben'ny tanàna Lalora Valomanana samy nahatsapa ny ankamaroan'ireo mpivarotra fa tsy vitsy ny asa mivaingana no sitrahan'izy ireo. Ohatra ny fananganana ny foto-drafitra asa-tsena. Hatreto aloha zany izay aloha izay mpivarotra solitena mpivarotra dia maniry mba hitony fitantanana satria mety aminay koa izy satria raha malala zao ny mpivarotra amoron-dalana hitanao ny fifamoivoizana lasa accident dia izay no iarovana amin'izy koa moa tsena koa fa be da be nefa vita amin'ny commune dia isoroana amin'izay zavatra izay dia mba mpalalaka amin'ny fifamoivoizana ary tena mandamina koa izy aminay mpivarotra madinika ary mifampiresaka amin'ny kondo izay dia ilainay ilay fivaranay koa. Maniry hatrany itohizany asa efa natomboka hatramin'izay ireo mpivarotra. Fa ho an'ny atoko UNDD kosa dia ny farana androany ny fandiniana ny fiainam-pirenena izay nataon'izy ireo nanomboka omaly. Tamin'ny izany dia ny aneo hevitra amin'izay hoe fandehan'ny raharaha eto Madagasikara izany ny eo anivon'ny UNDD izany ary dia nisy ny fanehoan-kevitra mazava loatra fanadihadiany Asan'Andriamalala sary ny Toky Ramarola. Anisan'ny lokalokan'ny fitondram-panjakana ankehitriny ny ametraka ny fitsinjaram-pahefana tena izy eto Madagasikara. Ny tsikatra dia hatramin'izao mbola Antananarivo alohan'ny Madagasikara. Mbola mivangongo eo amin'ny filohan'ny Repoblika daholo ihany koa ny fahefana rehetra ka nanapetra ny azan'ny gouvernorat isamparitra dia mbola eo ambanin'ny fahefana ihany izany toy ny nisafidianany azy ireo. Le fitsinjaram-pahefana zany tsisy an'izany fitsinjaram-pahefana tena izy zany aloha eto amin'izao. Antaratasy fotsiny zany, antsoratra fotsiny zany fa tsy misy an'izany eto. Zany fitsinjaram-pahefana zany dia mitsinjara daholo ny zavatra rehetrarehetra. Fahefana politika, fahefana araka fitantanam-panjakana, ara-ekonomika, toe-karena, ara-sosialy ary ara-kulturaly. Raha tena hoe mitsinjara tanteraka io, inona ntsony moa ny adina reo olona. Inona avy ary ireo fepetra ahafahana mametraka izany fitsinjaram-pahefana tena izy izany? Ny atongavana amin'izay dia hoe dia tsy maintsy raha tsorona ilay izy le constitution zany tsy maintsy jerena. Constitution zay tsy mamela an'io fahefana mivangongo be io. Ny atongavana zay nefa hatrizay nieritreretra foana zay hoe aloha asiana fifidianana constitution tsy référendum asiana constitution raina roa telo dia misafidy ny malagasy. Raha zava-misy aloha dia mbola lavitra ny dia ho an'ny Madagasikara raha ny fitsinjaram-pahefana tena izy no asehateny. Ohatra fotsiny ny fizirizirina anangana tana-masoandro eny Ambotrimanjaka na dia mbola malalaka aza Madagasikara. Misy tokoa ireo faritra izay mangetaeta ny anana tetikasa tahaka izany
saingy tsy mahazo. Eo amin'ny vaovao ny parlementa kosa dia manana ny andraikiny na dia tsy dia be mpafantatra loatra aza ny antsoina hoe assistant parlementaire mba ahafahan'izy ireny manatotosa tsara ny asany dia niatrika fiofanan'izy ireo nandritra ny 3 andro izay ny farana tamin'ity androany ity. Ndeha ho fantaritsika ny momban'izay miaraka amin'ny Ravo Razafimahenina sary ny Toky Ramarola. Manampy ny solombavam-bahoaka hamolavola tolo-dalàna no tena andrasana amin'ireo assistant parlementaire miaingana amin'ny fijerenany eny fotony moa no ahafana mamoaka izay tolo-dalàna izay. Mpina ny député amin'ny lafiny maro aza atao hoe polyvalent ny assistant parlementaire dia afaka mitakosina miaraka amin'ny vahoaka indrindra mihaino etaeta amin'ny vahoaka raha misy etaeta amin'ny vahoaka zany dia manao proposition de loi mitondra any amin'ny député, ny député afaka manao proposition de loi dia iny ny etaeta amin'ny vahoaka iny ny atolotra any amin'ny assemblée nationale. Be zany zavatra tsy hainay ohatra ny hitondra taratasina anao proposition de loi tsy izay no nolotra azy fa ny député dia ny fomba fanomanana an'izay zany amena azy ny député avy any amin'ilay etaetan'olona dia zay ny hoe andehanan'ilay izy any amin'ilay olona direct zany mba voatatitra zany le zavatra tenen'ilay olona satria mazava ho azy satria misy ny district izay tsy ho voatetin'ny solombavam-bahoaka mihitsy ny teten'ilay toerana dia izay assistant parlementaire zany no mandeha mahazo ny rahan'ny député zany maka an'ilay hevitra any amin'ilay olona. 7 isa ireo assistant parlementaire nanatrika ny fiofanana nandritra ny 3 andro. Nampahafantarina andry zareo hoe inona moa ny asa izay miandry azy amin'ny assistant parlementaire izay, manao ahoana ny asa ny fonctionnement ny anteny miram-pirenena, eo ihany koa hoe manao ahoana ny inona daholo ny zavatra atao rehefa amolavola lalàna ny anamboatra lalàna rehefa hanamby an'ireo solombavam-bahoaka ireo izy hanao an'izay lalàna izay. Eo ihany koa ny resaka fifandraisana amin'ny média ary indrindrindrindra ihany koa ny resaka fifanakalozana amin'ny samy assistant zany hoe misy assistant parlementaire teo aloha zany ifampizaratra kefa amin'ny zareo ary ny farany angamba dia ny fampiarana ny atao hoe miralenta hoe ny fomba fijerevana lalàna amin'ny solomaso miralenta. Anisan'ny ratsany iray mila jerena akaiky ny fanofanana ireo olona tena iakiana ny fampandrosoana ataon'ny solombavam-bahoaka, loholona, ben'ny tanàna sy ireo mpanampy azy. Eo amin'ny vaovao ny fampianarana ambony mbola mitoy ihany ny fitokonana izay nataon'ny mpampianatra mpiaroka sy ny mpiaroka mpampianatra eo anivon'ny SSS Sampanantananarivo. Ny antony dia mbola tsy mivaly ny fangatahana izy ireo, fangatahana izay miantefa any amin'ny fitondram-panjakana. Iasan'Andre Malala no mitondra vaovao amintsika, sary ny Toky Ramarola. Ireo mpianatra nanao fanadinana ihany no tonga tetỳ Ankatso androany. Vokany nangina ny tena toerana. Tsy nahitana mpianatra firy toy ny andavanandro ihany koa androany satria niroso tamin'ny famoahana ireo mpampianatra mbola mampianatra ireo mpitokona ho an'ny androany. Mpampianatra anankiroa zany no hitanay teny amin'ny ex tao amin'ny ekonomia anankiroa ka dia ireo zany no niezahana ny tanana sy ny resen-dahatra dia ry zareo ihany moa rehefa avy teo no natsapa ny tokony ataony dia rehefa lasa zay dia hitanay navoakany ny mpianatra. Na izany na tsy izany misy mpianatra hitanay ihany koa amin'ny salle roa samihafa dia tao amin'ny grande amphi any Dex sy ny salle anankiray teo akaikiny manao fanadinana. Tsy noelingelenina ny fanadinana satria saripady zany rehetrarehetra zany dia taorin'izay moa nisy ny fanatonana ny présidence ny université niezahana ny fampiresaka sy nanazava ny amin'ny olana ary ny tokony atao ka dia teo no nanazavana hoe mba tokony ho isy ny fandraisana andraikitra amin'izay manandrefy azy ireo. Na dia teo aza ny fivoriana no tanterahany teo anivon'ny ministera tompony andraikitra dia tsy mbola nisy ny fifampiresahana teo amin'ny rotota, izany hoe mbola mitohy araka izany ny fitokonana ataon'ireo mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra. Fa ivadika lafim-baovao hafa mihitsy isika, misy ny olona izay mitaraina amin'izao fotoana izao fa voasoloky satria dia hoe mieritreritra ny andeha ho an'ny ivelany anao fialan-tsasatra ary dia misy ny orinasa izay mikarakara an'ireny
fandianana makany velany maka fialan-tsasatra ireny nampiantso mpanao gazety ary ireo olona izay nilaza fa voasoloky ny orinasa anankiray antsoina hoe Soucine Voyage inona ny zavatra ao anatin'izany resaka izany. Iravo Razafy Mahenina no mitondra vaovao sariny Toky Ramarola. Amina miliara ny volan'olona mihitsika any amin'ny orinasa Soucine amin'izao fotoana izao. Ronjato maireo ny olona efa nanome vola feno tokony ho any Dubai, États-Unis, France, Maurice, ankoatra ireo taraiky any ivelany. Arakaraka mandeha any USA zao dia 80 millions francs ny olona ray, nandeha tany Sina 3 millions d'ariary. Tanay zany dia niverena ny volanay tsirairay avy. Efa nametraka fitoriana zay ao amin'ny BC ary efa nametraka fitoriana ihany koa zay ao amin'ny procureur ao amin'ny fitsarana. Tsy ivona fa lehilahy iray nitonona ho tale jeneraly ny orinasa no fantatra fa nisy loka ireo olonanjaton'ireo. Mitony fikarohany ity farany ny orinasa Soucine Voyage izay nikatona aloha noho ny zavan-tranga. Eo amin'ny resaka asa fanaovan-gazety kosa misy ifandraisany amin'ny fitandronany filaminana eto amintsika dia androany nototosa ny fanolorana ny fifanaraha-piarahamiasa teo amin'ny mpanao gazety sy ny mpitandrony filaminana asa samy goavana sy manana maizy azy na ny fanaovan-gazety na ny fitandrona ny filaminana kanefa rehefa eny anivon'ny fiarahamonina indraindray misy ny fifandonana sy ny tsy fifankahazahoana kanefa tokony hiara-iasa araka ny tokony ho izy izany. Nojerena manokana ny asan'ny andaniny sy ny ankilany. Noro fitiavana no mitatotra ny vaovao sariny Mathieu Prince. Tao anatin'ny taona ny fandimby tsy mbola voaja ny fahalalany asa fanaovan-gazety eto Madagasikara. Maro amin'ny mpanao gazety no mbola voatontonona hatrany amin'ny asany, indrindra rehefa manatanteraka vidinana ifotony ankalamanjana. Raha tena ataontsika tena fomba matiany ny asa fanaovan-gazety io maromaro ny olana izay setrainy. Raha ko avaty amin'ny fototra aloha le izy any resaka fisitrahana ny vaovao zany ny accès à l'information. Zany mbola zavatra sarosarotra. Reny resaka lasandro sy ny zavatra nisy teo reny raha tena hoe nazava ngeny raha tsy misamotifoty zany ohatra hoe serasera ny resaka an'izay mety mba lamina ihany ny olona ary nisy tsy tonga tamina zavatra ohatran'ireny tsika. Toko hoe mbola lavidavitra vao tena matianina satria tsy dia tena miankina amintsika loatra tsy tsika tsy mahay fa ny accès amin'ny information mbola anisany sarosarotra. Faharoa manarak'izay koa ny fidinana kalamanjana matetika olana foana ary olana anisany vahany eto anivon'ny lavitra matetika izany hoe misy caméraman voakasin-tanana indray tariana, misy dictaphone confisquena indray tariana. Zavatra matetika miverina be ao anatin'ilay izy. Taorindra ny olana nitranga teo amin'ny mpitandron'ny filaminana sy ny mpanao gazety teny Ambohitrimanjaka ireny dia niaiky ny fahadisoiny hatrany teo anivon'ny mpitandron'ny filaminana. Nanamafy ireto farany fa manana zo akasary sy vaovao ankalamanjana ny mpanao gazety. Ny zavatra misy tamin'iny rehefa tena natao famotorana ilay gendarme nateraka ny asany dia hoe ohatrany natahotra izy hoe ho azo sary ka ho ampitanareo amin'ny haino aman-jery dia hoenjehan'ireo olona reo indray izy raha pitsorapaka pitso. Mba ahafana mamany olana toy izany no anisany antom-pisian'ny fifanarahanm-piaramiasa teo amin'ny mpanao gazety sy ny mpitandron'ny filaminana androany. Moa zany efa vosonity dia ho ampahafantarina ny mpanatanteraka rehetrarehetra hoe ninona zava-miseho eny an-tsehatra dia zohan'ny journaliste rehetrarehetra maka sary sy maka vaovao avy ety aminay zany raha tsy hoe manelingelina mmpanatanterahana ny asa eny an-tsehatra nga. Ankoatra ny fanolorana ny fifanarahanm-piaramiasa teo amin'ny rotonta, efa mivoaka ny magazina trandraka larana fadimy sy fahenina natao indrindra nomezana sehatra ho an'ireo mpanao gazety manao ny fanadihadiana lalina. Eo amin'ny tontolon'ny fitadiavan'asa kosa dia misy ny fanampiana ny olona izay te ahita asa ary dia ao anatin'izay no isian'ny hetsika izay karakarainy ny orinasa anankiray antsoina hoe NID Dezine ny 2020 sy ny 2020 ny volana novambra ho avy izao no isiany izany hetsika izany eny Ivandry. Dia ho fantaritsika ny momba an'izay. Amin'io zay ampafantatra anareo ny salon de l'emploi dans la ville de Lille. Anatin'izay dia ny antony efa fantatsika mianakavy hoe olana be ny fahitana asa eto amintsika ary ao ny société izay mitady mpiasa
dia ao koa ireo ankizy manana diplôma tsy manana asa, ao nefa ireo manana diplôma fa tsy fantany hoe inona ny atao. Dia izay zany nahatonga an'le hetsika ho ataonay ny faharoa amby roapolo fahatelo amby roapolo ny volana novambra zao ao amin'ny Infinité Ivandry. Io hetsika io dia mizara efatra ngezabe ny zavatra ho teneninao, ao ny fitadiavana asa, ny faharoa ny famoronana asa, ary ny fahatelo ny resaka formation zany hoe fampianarana, ary ny fahaefatra ny tontolon'ny numerika. Ivadika resaka hafa mihitsy isika amin'ity vaovao manaraka ity, fantatra fa dia tombontsoa maro no azo avy amin'ny ala, eo aloha ny tontolon'ny fahasalamana, fa eo ihany koa ny momba ny fampidiram-bola. Azo atao tsara ny mivarotra ny antsoina hoe carbone satria amin'ny $10 ny iray taonina amin'izao fotoana izao. Nisy ny fanadiadiana nataony Jessica Miray momba an'izay ho arahantsika teo amin'ny sarin'ny Tahiry Niaina. Ny asa ataony ala no vidin'ny firenena manan-karena. Ny ala no mamokatra carbone mitroka ny CO2. $5.0 tapitrisa no vinaniana ho vidin'ny carbone vokarin'i Madagasikara ao anatin'ny 5 taona, ny taona 2024 ka hatramin'ny 2024. Ala ray hetsектara mamokatra carbone 3.7 tapitrisa taonina. Le fomba fangalantsika le carbone zany anisany asa anankiray atao anatin'ilay izy ohatra ny fambolena hazo. Dia rehefa maniry ny hazo iny dia mitroka an'ilay carbone zay avoaka ny firenena mandroso. Dia isika zany no manao ny asa na fiarovana an'ilay ala mbola velona koa, satria io ala mbola velona io no mitahiry carbone, dia arovana koa io ala velona io rehefa mitombo izy dia mitroka an'ilay CO2 zay avy any amin'ny firenena mandroso. Dia zay asan'ny ala zay mihitsy no vidin'ilay firenena mandroso, tsy ny ala zany no vidiny na le tany misy an'ilay ala, fa lay asan'ilay ala hoe mitroka an'ilay carbone CO2 zay avoaka ny zareo. Ie, Madagasikara zany atao anatin'ny 5 taona, zany hoe manomboka 2020 jusqu'à 2024 dia afaka mivarotra sy mamokatra an'ilay carbone 13,7 millions de tonnes équivalent na CO2. Ny amarotantsika azy amin'ny fonds carbone, fonds de partenariat pour le carbone forestier zany dia $5 ny tonne. Miovaova ny vidiny misy koro izy io fa amin'izao zany ny koro $5. Fiarahamonim-pirenena no anisan'ny miara-misalahy amin'ny fiarovana ny ala, ahafahana mamokatra carbone aingana. Faritra 5 eto Madagasikara no iasan'ny tetikasa mandritra ny 5 taona voalohany, dia Isava, Analanjirofo, Sofia, Antsinanana ary Aloatra Mangoro. Isy araka izany fanentanana ny vondron'olona ifotony amin'ny fiarovana ny ala. Ny antsika androany zany dia ny Connect Climate izy ity dia plateforme anankiray izay nataony Gasiofop amin'ny alalan'ilay projet hoe miara-mikajy ny tontolo, tafiditra indrindra zany amin'ny tantsorika entinay amin'ny fiarahamonim-pirenenanay amin'ilay PECAD national RED plus fangejana ny entona fanenana ny entona mangeja fanana azo avy amin'ny fandripahana sy fahasimban'ny ala. Dia ny androany tena sehatra anankiray izay efa nisy tamin'ny herintaona moa zany dia nitohizana sehatra ho an'ny fiarahamonim-pirenena sy ny vondron'olona ifotony. Nisy androany hetsika nampivoriana ireo fiarahamonim-pirenena misehatra amin'ny fiarovana ny ala, niarahana tamin'ireo vondron'olona ifotony avy any anivon'ny faritra 5 miasan'ny tetikasa. Notanterahina tao amin'ny lapan'ny tanàna Analakely ny hetsika. Eo amin'ny fikarakarana ny ankizy madinika kosa dia ankizy teo amin'ny 70 no nomena kopy maimaimpoana androany. Tetsy Taninandro misy ny foiben'ny boriboritany fahatelo, ary dia teo ihany koa moa mazava loatra ny commune Antananarivo renivohitra. Solofo Ery Andriambololona no mitatitra ny vaovao amintsika. Ankizy voateraka ka hatramin'ny 7 taona no nisitraka ny kopy be maimaimpoana teny anivon'ny boriboritany fahatelo androany, izay avy amin'ny fokontany misa 430 avy eo amin'ny boriboritany. Natao izao hetsika izao mba ho fitsinjovana an'ireo ankizy anatra sy anala fanadinana, ary ihany koa ho fitsinjovana azy ireo amin'ny fiainana ho avy. Tanteraka izao hetsika izao noho ny finiavan'ny tanàn'Antananarivo renivohitra anakaiky sy anampy ny vahoaka ka ametraka azy ireo amin'ny maha-olom-pirenena azy. Dia fanomezana famerenana zany ny kopia kopia andreo nanaovana fitsarana be. Nisan'izy ireo moa zany dia eo amin'ny 70 eo zany
no ankizy izao moa zany nitateraka dia noho ny fiaramiasa ny commune sy ny fokotany zany hoe ankizy teny amin'ny fokotany no nangonina zany hoe ankizy eny amin'ny fokotany zay tsy manana kopia no izana zany namoraina ny fananan'ireo ankizy ireo kopia dia nitanjona tamin'izany zany dia ny hoe mba irisony ankizy mba ahafahan'ny ankizy mianatra irisony amin'ny zo fototra zay ilaina. Marihana fa ezaka manokana avy amin'ny komina Antananarivo renivohitra sy ny boriboritany no nanaovana izao hetsika fanomezana kopia maimaimpona izao. Araka izany dia manentana hatrany ireo ray aman-dreny ny komina Antananarivo renivohitra mba hanao fanambarana ny zaza voateraka eny amin'ny boriboritany. Araka ny voafaritry ny lalàna 12 andro aorian'ny naterahan'ilay zaza farafatarany no anaovana izany. Dia izay ihany koa no namarana ny vaovao teto amin'ny fahitalavitra MBS isaorana ianao naharitra hatramin'ny farany. Samotain'Andriamanitra veloma tompoko.